Tonga soa to anatin'ny fandarana anao ny fitenenana indray sabotsy 20 avril 2024 devoir de vérité ty fandarana izay ho ataoko ity satria mba misy teboka ihany tsy maintsy ho asiana fanamarinana ihany koa indrindra ao anatin'izay resantsika izay ninina manko amiko fomba fijeriko azy zay ninina mety hoe tsy fitovizan-kevitra zany ninina mety tsy fifankazahoana intsony eo amin'ny lafiny ara-politika ninina mety ho ataotsika nga zany hoe fifanolana eo amin'izay fomba fijery ara-politika izay misy foto-kevitra anankiray goavana be lehibe mihitsy de ilay antsona de le faritatsika hoe ny marina de marina ihany ny marina de tsy azo iovana ny marina de tsy azo ialana ary ny marina indrindra tsy azonao ovaovana sy rodroitina am'izay mapety azy fa misy version ray ihany io marina io de zay ny marina ka zay ny mahatonga itenanareo adidy ity ilazany marina androany ity ny anton'izay mety ametra-panontaniana ianareo de satria tsotra mivoaka zany io resaka colonel Charles Andrianasoavina io omaly moa izy de hoe nametraka fitoriana zany Andramatoa Christine Razanamasoa tama ministre ny fitsarana Andramatoa Christine Razanamasoa de nitory ihany koa izy ny lehibe ny état-major général ny tafika hoe teo aloha zany général John André satria hoe namadika azy zany trahir azy zany zay zany ny filazany ity général ity ka mafinaritra manko le izy zany ary za zany mahita hoe tsy maninona re aleo atao an'izay satria boîte de Pandore anankiray io zay boîte de Pandore anankiray izay de ohatrany hoe rehefa sokafanao zany dia mipotra eo daholo am'izay ny zavatra rehetrarehetra ka ama boîte de Pandore azy de anokatra zavatra maro zany io resaky ny colonel Charles Andrianasoavina io ka zay ny mahatonga mba hiteny le izy anie tsy hoe satria atao tamtamma be amin'ny hainao manjery le izy de marina ho azy le izy anie tsy hoe sanatria mangina ny olona de marina ho azy zany le zavatra teneniny fa zahako lalatina ary afaka mifanatrika amin'ny colonel Charles Andrianasoavina raha ilaina afaka maro ny olona vavolombelona zany mahafantatra vabetsaka tamin'ireny teboka izay nivelabelariny colonel Charles ireny tamin'ny fotoan'androny no tsy mitombona mihitsy ary tsy marina mihitsy azy satria zahako tena nahita ary nanatry maso ary tsy afaka nandahan zany tsy afaka handahan zany ny colonel Charles Andrianasoavina ka zao io moa zany no mitranga le raharaha lafiny zavatra anankiroa no iresantsika azy lafiny voalohany zany de zay resaka fond zay resaka votoatiny hoe bon inona marina moa marina ary inona marina ny diso tamin'ireny resaka nataony colonel Andrianasoavina ireny hoe nataony tamin'ny alalan'ny taratasy zany izy de nivoaka be de ny teo anivony pomba n'Andriamatoa Marc Ravalomanana moa tena ny reprendre azy zany tena nivohy be an'izay resaka izay zany hoe ty zany ny tena marina fa de tena voapirofo fa tena nomanina fa tena nareo mihitsy ny tao ambadiky iny fa 7 ny volana febroary iny mantsy ny ekipa ny Andrajoelina sy ny sisa de zay le teneniko hoe ray aloha zay devoir de vérité zay ary zay tantara eto satria tena tsara toerana ako nalalana zay zava-misy zay ray zay fa eo amin'ny endrika forme kosa indray de za zany tehiteny an'ity zavatra ity eo amin'ny endrika ivelany isy ehony zao raharaha zao le izy zany aloha de resaka adala resaka fandrebirebena saim-bahoaka ary resaka mandany jiro ozy ny fitenenan'izay no hoe fampiavanam-pirenena fa tamin'ny alalan'io zavatra nasaina nataony colonel Charles Andrianasoavina io de mandrehatrafo zany le fitondram-panjakana tsy fantatro ty fitondram-panjakana ity na tonga am'le fitenenana hoe saka matorona laim-bolombava le retsy ray aloha ampifanolana ny miaramila samy miaramila ny élément ampitandro filaminana samy élément ampitandro filaminana zany zay plainte izay faharoa ny colonel Charles Andrianasoavina de manany anantsona amin'ny teny vahiny hoe devoir de réserve impirmo io tompony andraikitra eo anivon'ny tafika eo anivon'ny folalonda io mi-interpeller foana andreo élément anatin'ireo hoe tsika de amma hoe grande muette zany mangina tsy miteny de manana obligation de réserve ny élément fa maninona ny colonel Charles Andrianasoavina ny avela miteny ny teny izy tamin'ny omaly de takany reny mpanao politika reny mihitsiny mila mandoalika eto anatrehako Andriamatoa Andrajoelina tsy maninona mety zay ny hevitrao fa zao zay fitenenanao an'izay de fa midiranao amin'ny lafiny politika tanteraka ianao nefa io mbola manao kaskety mahamiaramila anao sa ve efa naka ny disponibilité tsy mahamiaramila azy intsony ny colonel Charles Andrianasoavina ka
efa nametraka ny tena ny fampanao politika. Ny gazety La Nation tena malaza azy amin'ity andro androany ity Charles Andrianasoavina incarne toujours le bordel. Zay ny lohatenin'ny gazety La Nation satria tokoa rehefa ny tompona andraikitra ambony ao anatin'ny miaramila zany mamela ny colonel Charles Andrianasoavina iteny ohatran'io ary mahafantatra tsara fa hanokatra boîte de Pandore anankiray andrehitra afo goavana. Io zavatra nataony colonel Andrianasoavina io de mazava nge zany fa le mpitondra fanjakana le tompona andraikitra ao anatin'ny tafika sy le mpitondra fanjakana no tsy tia an'ilay filaminana no tsy tia an'ilay fitoniny ary tsy tia an'ilay fampivanam-pirenena fa resaka fotsiny ny ambiny ray zay raha eo amin'ny lafiny endrika ihany ho teniny koa ary ny faharoa manarakaraka izany de ity fa natao aiza nataony tompona andraikitry ny tafika aiza ny fahafahany miteny ny élément antaka izao zavatra izao. Ok, tsara be nge le fanapakevitra ny colonel Charles Andrianasoavina zany porter atteinte amin'ny intégrité moralako sy amin'ny honneur-ako. Ny filazandra matoa Christine Razanamaso tamin'ny fotoan'androny manana problème rahatsaina angamba ny colonel Charles Andrianasoavina matoa ny teny andreny zavatra teneny reny. Zay hono zany ny tenen'ny Christine Razanamaso de nahatonga azy ny tory. Bon, tsika zany te hametraka fanontaniana ihany ao anatin'izay hoe fa aiza ho aiza ny tompona andraikitra eo anivony fitandrona ny filaminana eo anivony 10 alin-da mihitsy amin'ny ankapobeny amin'ny trangan-javatra tahaka izao. Fa zao raha-pitsarana ny resahana de aza asiana tombo siala ary aza asiana fiangarana ary ataovy ny enquête mikasika ny Charles Andrianasoavina izay nanao an'io fitoriana io zany ataovy ny enquête mikasika an'izay raha fitoriana nataony Charles Andrianasoavina izay ataovy ny enquête. Fa zao aza asiana tombo siala so de hoe azakazana satria mivizehany mety tompona andraikitra teo aloha zay efa fianakaviana politika ny fitondram-panjakana ankehitriny ka nivadiany tanteraka. Fa misy raha-pitsarana betsaka mbola tokony ilaina fanazavana ihany koa melohan'io raha marika Ravalomanana nolazainareo fa niditra tsokosoko teto Madagasikara aza tamin'ny 13 oktobra tamin'ny 12 oktobra taona 2014 hatramin'izao tsy vita ny mpanao fanadihadiana sy ny fitsarana mielucidé azy mitondra fanazavana hoe nanao inona marina ny tena tranga de mivalimbalina fotsiny ihany. Mbola maro ny raharaha ny marika Ravalomanana, mbola maro ny raharaha pitsarana eto amin'ity firenena ity fa ndao tsy atao hoe marika Ravalomanana ihany fa sao de isy teny ray hoe nenao de marika Ravalomanana foana amin'le fan tsy atao karaha hoe marika Ravalomanana. Mbola maro ny raharaha pitsarana fa sao de ampisehoana célérité amin'izay rehefa ity tranga anankiray ity de tonga de ahitantsika tsara taratra hoe partial le justice metanila le fitsarana sy le fanaovana fanadihadiana de mazava zany hoe iza no ambadika le izy. Fa za zany te ametraka hoe ty fitondram-panjakana ity tia mamorona korotana ary rehefa maheno le olona zany miteny hoe ny vahoaka zay miteny lalatina miteny eto lazaina fa mpanakorotana ry Alain Ramarson lazaina fa mpanakorotana ny vahoaka manohitra délestage lazaina fa mitondra korotana zay miteny rehetra lazaina fa mitondra ty zao tena flagrant fantatsika mantsy ny impact n'io zavatra ataony Charles Andrianasoavina io eo anivon'ny 10 alin-da ary eo anivon'ny opinion publique amin'ny ankapobeny ary eo anivon'ny tontolo politika mihitsy. Izany hoe chamboulé zavatra maro io fa zay ve nitadiavin'le fitondram-panjakana de alefaso ary zay zany ny zavatra tiako tenenina atao anatin'izay fa nareo mo tsy fantatro leo miaina ve ozy ny tonga amin'izay fitenena ny tolo zay ka ny sakamatorina lambolombava de ho alefaso ary aza ny tehiteny an'izay satria tonga saina mihitsy zany fotoana ve zany zao tsika miteny zao fa satria ve tsy ampy an'le fitondram-panjakana reo mouvement social isan-karazany etsika social isan-karazany reo satria ve tsy ampy an'ny fitondram-panjakana ny fimenimenoana ny olona mifantrana so de le fitondram-panjakana mihitsy ary no miteny hoe ohatrany tsy mihetsika koa le vahoaka nefa tsisy action zany ka de andao ary de davina izay tsy fantatro mety hampisy an'izay action zay ve tsy haiko hoe inona ny raison zany satria mazava manko mahatonga hoe Charles Andrianasoavina zany afaka niteny ohatran'izao azo avalina tany amin'ny tompona andraiky fanjakana nge zany izy dikan'izay ny tompona andraiky fanjakana nge micautionné an'le zavatra ataony ary alay mpanay tokoa ny tena rehefa maheno hoe ka fotoana vitsy talohan'izao rehetrarehetra zao re izy ny centre fantatra ny colonel Charles Andrianasoavina fa niresaka tamina ministra anankiray de efa nametraka ny stratégie io de zany hoe ny fitondram-panjakana zany mibaiko ny colonel Charles Andrianasoavina hanao an'io zavatra io
fitondram-panjakana zany no te hamoaka an'le resaka zany hoe fitondram-panjakana zany no te créer an'izay bordel izay de rehefa micréer an'izay de io tonga amin'ny fitenina amin'ny teny vahiny il faut assumer zay zany ny tena tiana resahana ao anatin'izay resaka izay fa amin'ny mahadidy azy devoir de vérité ho de tsy maintsy ho resahana eto zany zay amin'ity androany amin'ity anio maraina ity tia ambarako anareo ty ho de devoir de vérité adidy satria ny tena nahita ary ny aina raha olo-kafa no ny teny taminareo de mety mbola ohatsika ndao edikevitra aloha amarinina iza marina iza ny diso fa za afaka mitantara zavatra maromaro ny ainga tamin'ny fanamariany colonel Charles Andrianasoavina iny manko le izy le hoe nisy an'le taratasy révélation nataony iny fony izy mbola tany Amponja de aveo tany La Réunion de hoe zao mifandehan'iny 7 février iny zao mifandehan'iny fikarakarana ny coup d'état na fanonganam-panjakana ao anaty farangisosana nandeha tamin'ny 6 sy 4 arivo iny de nivory zahay sy anina iny zany mba tiako hitondrana fanazavana hoe satria moa zany tsy niteny hatramin'izay de ohatrany hoe marina foana zany ny azy satria koa moa nataony zanaky dada tamtamma be le izy zany nataony ainao manjery sy ny andeha ataontsika hoe média zany na sur la ino moa zany internet zany na tamin'ny alalan'ny gazety an-tsoratra ihany koa ho an'ny pomban'Andriamatora Valomanana de mivoizina be zay resaky Charles Andrianasoavina izay toatrany hoe marina fa ny tena marina ao anatin'le resaka mba misy ihany ny tiana ho ambary mba misy ihany ny adidy manitsy ny zavatra tsy marina naparitaka satria za zany mahita hoe amiko kosa zany officier supérieur izany colonel izany ninninona tsy fitovizakevitra hoy ninninona mety hoe fahatezerana fankalany andreo compagnon de lutte ndreo zany tamin'ny fotoan'androny ny marina kosa marina ihany ary zay marina ihany zay tsy mba azo atakaly tsy azo amidy ary tsy azo ovaovaina hoe mahaso za konge aloha mba apetrako manko nizay alalanareo tsara hoe ohatran'izao le objectivité tokony apetraka ao anatin'le resaka zany satria marina no iadikevitra eto raha misy konge mba tezitra sy niady tamin'izany andro rajoely zany de za lalatiny tena niady tena mafy mihitsy ny fifandonana tamin'izany fotoana tsy hoe niady physiquement kory fa niady arakevitra zany tsy vidivikevitra fa tsy afaka mihitsy ago misy marina zany tsy na handeha mbany lohako araka mety hoe alako toy inona le hoe alana manko ohatrany hoe zay zany fomba fitenena inona zany fahatezerako sy tsy fitiavako an'izay ekipa niaraka tamin'ny andro rajoelina izay tamin'ny teteza mihitsy misy marina tsy azoko ovaina mihitsy satria marina io ary zay efa niteny an'izay tamin'ny fotoan'andro namoahany Charles Andrianasoavina ny tiraraha hoe révélation momba ny coup d'état en 2009 ity momba ny 7 février sy ny 6 tamin'izany mbola tena oniady soma tsara mihitsy ary tena mbola tsy mifakazo tamin'ny ekipa ny andro rajoelina mihitsy zany hoe raha za zany ny maramarasaina ary raha za zany hoe ndeha aka revanche amin'ny ekipa ny andro rajoelina de nitohanako mihitsy n'izay tenin'ny colonel Charles zay marina mihitsy ny colonel Charles fa tena mpanonga-panjakana reo fa tena zao reo nefa za miparticipe tao anatiny tahaka ny hoe nandray anjara tao anatiny zany ny colonel Charles fa ninninona ary tamin'izany fotoana zany de efa niteny vao nanomboka nivoaka iny resaky colonel Charles Andrianasoavina iny tamin'izany fotoana zany de efa niteny hoe betsaka niteboka tsy marina ao anatin'io zavatra io niteny an'izay ary any anatin'ny un de ces journaux tamin'izany fotoana zany tsy tadidiko moa ny daty efa nanamarina an'izay mihitsy hoe za raha ilaina de vonina hijoro vavolombelona fa betsaka ny zavatra tsy mitombona tamin'ny tenin'ny Charles Andrianasoavina satria tsara toerany zalalatiana mahafantatra an'izay ary za tsy amenatra ana mihitsy tsy ampaninana mihitsy raha hoe raha mipetsavaka pitso zany tia hanana marina mikasika an'izany raha izany mibetsaka moa no mety afaka mijoro vavolombelona amin'izany fa za koa mba nahita indrindra moa zany le ty am'le mikasika ohatrany hoe colonel Charles Andrianasoavina ny colonel Lilson ohatran'izany zany hoe le parti zany ny tena nievoke ny colonel Charles zay niarany vory tamin'ny anina niarany vory tamin'ny anina nanao an'izao nanomana an'izao de mba misy azoko ambara mihitsy ny reny zay zany ny zavatra teneniko anareo hoe devoir de vérité le zavatra tiako ambara hoetiko zay rehefa aveo fa melohan'izay aloha raha eo am'le endrika forma de tena manakambara endrika ivelany zany mikasika an'io rarahany hoe fitorinana ataon'ny colonel Charles Andrianasoavina io izy io manko tonga amin'ny teny vahiny hoe manokatra boîte de Pandore zany ny colonel Charles Andrianasoavina manokatra boîte de Pandore zany ny tiany zany tenenina de tsotra hoe
ny fietraikany ny zavatra nataon'iny zany satria boîte de Pandore zay raha vao sokafanao indray mandeha de tsy voakatinao tsony fa de anomboka ivoaka daholo zany marina rehetrarehetra ary tena miteny mihitsy azy zany raha zay lafiny zay zany de oza hoe mety satria adidy zay famoahana ny marina izay ka aloha ivoaka ny marina ao anatin'le raharaha fa zao kosa ny tiako teneniny le opportunité an'izay zavatra izay zao ary efa mikorotandrotana ny toetra raha eto amin'ny firenena tsy mbola manana stabilité nge tsika hatramin'izao tsika miteny zao hoe zao ary ny foyer de tension tsy mandrahonay tokony mpianatra médecine ny ADEMA io zao mbola vao maika sorena satria nataotao anatin'ny tsy mangarahara fa nataotao anatin'ny maizimaizina ny resaka des poumons ny appel d'offre ny ADEMA io mbola problème goavana be satria fivarotan-tanyrazana raha tsorona le de zao ary zay ny mahatonga saina le teneniny sareraka ao maly hoe mihoatra lavitra ny fivarotana ny ray faingo telo tapitrisa hektara ny dikan'io fivarotana ny ADEMA io any hoe tiana tenenina zany misy misy le raharaha miseho zany tena mandrehitra afo de le afo raha efa manahirana ny fitondram-panjakana manao pompier etseroa grève ny tsy migrève aroa zao de satria ny grève le inspecteur de travail de efa niteny zao ny to fitondram-panjakana am'ty fitondram-panjakana ankehitriny ty fa hoe tsy misy statut particulier intsony omena ny mpiasa-panjakana fa atao mitovy daholo de satria konikonina mafy ny grève ny inspecteur de travail de tsy nahita fomba hamahanana zay problème zay ny fitondram-panjakana raha tsy nampanantena statut particulier ho an'ny inspecteur de travail indray de etsika koa zany paramédicaux am'izao fotoana zao efa mikonikonina ihany koa ny paramédicaux mba mio statut particulier koa de hitaky statut particulier daholo ny fonctionnaire rehetra satria nareo nanokatra ny lalana makam' zany hoe le foyer de tension isan-karazany raha tsy hita ny fitondram-panjakana zay amahana azy ka voatery maninona moa mampanantena zavatra tena hitanao fa hanimba raha maro zany ny fitondram-panjakana eo am'izay lafiny hoe justice sociale izay de mbola foroniny ray ihany koa ty raharaha ny colonel Andrianasoavina ity atosika zany ny colonel Andrianasoavina mamboly korotana nge le raharaha ary zao ny tena hitako condamnable ao anatin'le on monte zany mialatsiny amin'ny teny vany tena malaza azy hoe on monte zany les militaires et les gendarmes les uns contre les autres tena mamoafadany zany hatsanganao zany ny miaramila hiady amin'ny samy miaramila hifampiady amin'ny samy miaramila eritrereto nge hoe un colonel mbola miaramila mbola tsy naka disponibilité mbola tokony ho tereny zany droit de réserve izany obligation de réserve izany mandeha mitory lehibe any état-major teo aloha mbola tsy misotro ronono ary mbola miasa eo anivon'ny présidence eo am'izao fotoana izao satria hoe andriamato ny général Ndriary John André notorininy colonel Charles fa hoe namadika azy ony de raikitra am'izay zany ifampiady eo am'izay zany miaramila samy miaramila ny zandary samy zandary satria natina na tsy tiana vo mitonina n'io resaka io hoe Charles Andrianasoavina sy ny révélation de mahakasika miaramila maro io zay miaramila tam'ireny fotoana ireny ka nahatsapa hoe tsy mety tsony ny fitondrany Marc Ravalomanana de nivadika nanampy an'le vahoaka nanao ny hetsika tam'izany fotoana izany de fa ampedivana zany zay ny tena problème hoe ho ampedivana zany le raha ny civil samy civil moa de mety mbola metra-panontaniana ihany tsika hoe kareo tsy mitambasy fa ny miaramila samy miaramila nge samy mitambasy zany hoe tena saropady mamofady mihitsy zany hoe montenao ampedivanao ampedivanao samdry zareo zany nefa zay ny fetraikany ty ary zay le mahatonga ana miteny hoe fa inona ny tadiaviny le fitondram-panjakana move ny filohan'ny repoblika tsy conscient an'izany trangan-javatra zany hoe hampiady ny samy miaramila sy ny samy zandary sy ny samy élément any folo alindava ny tena tanjona ao anatin'le izy move ny filohan'ny repoblika tsy mba tonga saina am'izany hoe fa inona ty ataotsika ty fa hanokatra boîte de Pandore io move ny filohan'ny repoblika tsy mba tonga saina am'izany hoe afo arehatra zany io ohatran'ireny hoe rarahana menaka kely zany eo ambonin'ny afo de vao mainka mirehatra be zany zay afo izay le afo teneniko io zany le foyer de tension eo amin'ny lafiny sosialy isan-karazany de mbola nampinao an'izay lafiny miaramila izay zay saropady tokony tsy kitikitihana amin'ny trangan-javatra takan'io sarotra manko ny ino hoe tsy hoe zany hoe de tena initiative ny colonel Charles manokana Charles Andrianasoavina manokana nanao an'ity zavatra nambaran'ity fa ny zavatra mitranga de ity matoy izy navelany teny nefa izy mbola miaramila mbola misitraka ny maha-miaramila azy ary mbola tsy naka disponibilité ka hoe anao politika nefa navelany teny tahaka an'ireny mpanao politika ireny tao anatin'izay zavatra nambaran'izay de nahazo alalana nge zany avy amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny hiérarchie militaire
nahazo alalana nge zany avy amin'ny tompona andraikitra ambony ao anatin'ny tafika matoa afaka nyteny ary le tompona andraikitra ambony ao anatin'ny tafika dia mifloyer jonary mampianina ny chef suprême na ny lehibe faratapony namela nge zany ny floyer jonary mampianina ny colonel Charles Andrianasoavina iteny fa raha tsy zay no izy dia manaova démenti ary andray sy fepetra ny colonel Charles Andrianasoavina hoe ianao dia mandika ny obligation de réserve anao amin'ny miaramila anao. Nareo ve dia mietrehitra fa tsy mba te hiteny ihany koa zany colonel Lilson zany zay voatonotona matetika tao anatin'le soi-disant révélation nataon'ny colonel Charles Andrianasoavina fa mipetraka manko ny colonel Lilson mangina ny colonel Lilson ambazondary azy manaja lalàna dia tsy miteny izy ary olona tsotra be ny colonel Lilson fa za kosa nefa miteny zay le teneniko anareo hoe fa inona ny tadiavina za kosa nefa raha ny fahalalako ny colonel Lilson satria olona mba ny fanerasera tamin'ny tena raha mahatsiaro voatohitohina amin'ny oresaka io tahaka an'izany hoe général Andrianasoavina ny sisa izany ka manita hoe tsy rary le zavatra atao dia hitsangana ary anohitra an'izay dia inona ny fetraka andray zay le teneniko hoe azon'le fitondram-panjakana an-tsaina ve ny impact n'izao zavatra ataon'izao hitranga raha mipitsy afaka pitsy eo amin'ireo samy miaramila ireo olona farany zay milamina zany colonel Lilson zany fa rehefa hoy izy hoe tanipaka tsy misavaratra manko ny toetran'ny colonel Charles manko bouillon zany hoe mangotragotraka ao anatiny ao zany dia tia mitrotra zay zany colonel Charles fa ny colonel Lilson ndray somary andeha ataontsika hoe satria manko amin'ny mazandary ihany koa zany dia manaja discipline tsy dia miteny fa ny le miaramila zany avelan'ny le lehibe any miaramila miteny an'izay tiany teneninao zany manitsaka n'le fitsipika rehetrarehetra amin'ny mahamiaramila amin'izay le hoe obligation de réserve izay fa raha ny tena izy ary zany zao dia tokony hoe miteny zany ny colonel Lilson dia mamaly an'io zavatra io zay zany ny zavatra tiako resana ao anatin'le izy hoe dia raha ohatra ka ohatran'izay ary le izy dia hipotra zany ny ataontsika hoe fifandrafiana tsy fifampiadivana mihitsy eo amin'ny miaramila sy ny élément ny folo andaminy ankapobeny dia iza no anana tombontsoa amin'izay zay lafi ny endrika zay forme izay ka zay ny teneniko hoe mba nandinika an'izany ve alohan'ny namelana ny colonel Charles anao an'izay zavatra nataon'izay ina velantsika eo iny fa ndao atao zany hoe bon ka io moa samy manana ny discipline ny daholo matoa avela manao an'io colonel Charles zany inge dia tsy mahateny azy ny lehibeany na namela azy ny lehibeany fa raha tsy namela azy ny lehibeany dia tokony andray fepetra ho azy fepetra tena enjana mihitsy hoe amin'ny fandikanana zany discipline militaire izany zay ny amin'ny endrika eny fa ndao amin'izay iresaka an'le fontsika misy teboka anankiroa goavana be ho teneniko anareo fotsiny dia anazava aminareo hoe tsy mitombina le révélation nataon'ny colonel Charles Andrianasoavina zao manko ray tamin'ny vanim-potoana ny fafitony volana febroary 7 dia tsy marina ny filazana fa hoe efa nisy miaramila niaraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina za afaka mitémoigner personnellement an'izany ny miaramila tompoko dia mariako tsara fa taty amin'ny ray volana taty aoriana 7 volana marsa 7 volana marsa vao nanomboka ny potry tao anatiny indrarà 2009 iny zao manko zany ny tena tiana ho tenenina ao anaty zao ny tenen'ny colonel Charles talohan'ny 26 janvier ozy dia nivory zahay zay le tsy mampitombona le izy 26 janvier ozy dia nivory zahay ny konikonina n'iny 26 janvier iny dia nivory ihany koa zay ny konikonina ny 7 février mariako tsara fa tsy fantatra Andriamatoa Andry Rajoelina zany colonel Charles Andrianasoavina tsy fantany zany colonel Lilson zany tamin'izany izy mbola commandant raha tsy tany amin'ny 9 volana marsa taona 7 ray volana tao arina ny nitrangany ny 7 volana febroary ny mahatonga hiteny an'izay dia ity voalohany ny colonel Charles Andrianasoavina tompoko tamin'ny daty ny 7 volana febroary dia tsy teto Antananarivo akory miala tsiny tompoko mamofotamandry colonel fa tia mo devoir de vérité
maty nodimandry ny vady andefamandry ny colonel Charles tamin'izany fotoana izany dia nandevina ny vadiny tany amin'ny faritra atsimo Atsinanosy tany amin'ny sud-est ny colonel Charles tamin'izany izy commandant Charles Andrianasoavina talohan'ny fafitony volana febroary ny 7 février izy dia mbola tany amin'ny sud-est tompoko zany hoe impossible zany tsy mitombony no hoe niarahany nivory tamin'Andriamatoa Andrajoelina sy le ekipa hoe niasan'Andriamanjato hoe Monja Roindefo hoe général Dolin Rasolso hoe karana zao hoe karana Quincaillerie 2000 zany manko nitonontonony tao daholo tsy possible zany ny antony dia izao zako afaka manamarina tsara fa tsy nisy miaramila na ray azy mbola ny rejoindre ny camp ny Andrajoelina tamin'izany 7 février zany ray volana tao aoriana ny 7 février tompoko vao ny rejoindre ny camp ny Andrajoelina ny miaramila zany marina tsy azo ivalozana zany ary ty mbola fanampiny zay ny nitenena ny colonel Charles Andrianasoavina fa hoe niara-ny vory tamin'Andriamatoa Andrajoelina lavay ny 7 février zany hoe niandro ray andro melohany fafitony volana febroary dia nitanisa izy tamin'izany niasan'Andriamanjato hoe Monja Roindefo hoe ny général Dolin Rasolso hoe dia nitanisa anarana hafa ihany koa moa izy karana sy ny sisa hoe nanomana ny 7 février dia niteny hono hoe tsy maintsy asiana raha latsaka fa raha tsy zay tsy tafita ny tolona tompoko 7 février non 6 février après-midi tolakandro imbetsaka ny resaka tamin'ny Andrajoelina tamin'ny antso Antarbiza ray zay faharoa manarakaraka izany ny 7 février maraina Izalalatiana Rakotondrazafy ty niaraka tamin'ny rôle numersa tamin'izany fotoana izany no nitondra ny Premier ministre Monja Roindefo nandeha niona tamin'ny andro Rajoelina nanatrika izay manadany première poignée de main ny fankalalana zany andro Rajoelina izany sy Monja Roindefo le matin du 7 février 2009 teny amin'ny trano fonena ny andro Rajoelina teny Ambatobe le 6 février 2009 dia mbola zako no niteny tamin'Andriamatoa Monja Roindefo hoe aleo ianao satria nataonay interview tao amin'ny Viva izy tamin'izay fotoana izay afaka manamarina an'izany Soavandriamartafy afaka manamarina an'izany Fidèle Razarapiera afaka manamarina an'izany ny technicien mialatsiny dia ekstany anaran'ny technicien tamin'izany tao amin'ny Viva afaka manamarina an'izany rôle immersion dia zao ny resakay tamin'ny Andriamatoa Monja Roindefo vao tonga kely avy any an-dafy izy tamin'izay fotoana izay ilazana zany hoe tsy marina le hoe miparticiper tamin'ny fivoriana rehetra Monja Roindefo 6 février 2009 dans la soirée du 6 février 2009 natao interview tao amin'ny Viva za ty nanao interview azy zay Soavandriamartafy dia napresana teo nresaka teo izy zany hoe tena tsy mety tsony zao za vonina hitsangana raha misy ve hoy izahay nanontaniana azy zany tamin'izany fotoana izany ary afaka manamarina tsy mandainga amin'ity zavatra teneniko ty fa ny zavatra rehetra teneniko eto matoa teneniko en public zany zavatra tsy laigny ary azonareo amarinina amin'ny olona zay tany saiko eto hoe loharanom-baovao hafa voakasika nanahitany le 6 février 2009 dia nanontany an'Andriamatoa Monja Roindefo izahay ianao ve vonina raha misy ny fampiatsonanao mba handray anjara ao anatin'ity resaka ity dia hoy izy tamin'izany fotoana izany vonina hoy zange hoy tadidio fa zanaka mpitolona zanaka monjajonne ary za tsy mandà rehefa hoan'ny firenena re anay sy Soavandriamartafika izay za ty lalatiny ty 7 février à 6 heures du matin tamin'ny enin'ora maraina niantso Andriamatoa Andrajoelina afaka makaty Ambatobe ve anao lalatiana ozy izy ianareo sy rôle immersa tamin'izay fotoana izay fa sahirana mafy ato ozy mbola anamarina ko an'izay zavatra teneniko anareo zay dia hoe tonga tao amin'Andriamatoa Andrajoelina 7 février à 6 heures du matin 6h30 du matin ngamba satria tamin'ny enina izy niantso tao an-tranony tao ary ny olona antokana ny resaka taminy tao an-tranony tao tamin'io 7 février maraina io Andriamatoa Zazara Mandimbiarson tsy afaka mandahan'izay koa Andriamatoa Zazara Mandimbiarson ary olona vao nandalo teto amin'ny fandaharatsika izy raha mandainga zany dia afaka tonga izy dia midémontira hoe laingy zany atao lalatiny zany 7 février très tôt le matin tonga tany zany dia Zazara Mandimbiarson no niresaka tamin'Andriamatoa Andrajoelina tao dia niresaka elaela tao ry zareo avy eo nivoaka Andriamatoa Zazara Mandimbiarson dia niteny tamiko amin'izay Andriamatoa Andrajoelina tamin'izay fotoana izay sahirana lalatiana ozy fa tsika efa nampana tena olona fa hanolotra olona ho atao Premier ministre
ary ho ampahafantarina eny amin'ny kianjany 13 May zay tamin'io maraina ny 7 volana febroary io. Kanefa hoy izy nitolorako an'izay hevitra izay Andriamatoa Zazaramadimerson fa nanda satria hoe sarotra aminy amin'le toerana ma consultant any Banque Mondiale azy. Ahoana lalatina ozy fa tsika tamin'izany fotoana izany amin'ny 10/20 ny teo amin'ny kianja be ny 13 Mai tamin'izany fotoana izany. Zao arao Andriamatoa président afaka manamarina n'izao rehetra teneniko zao rô limersa fa tsy afaka mandainga. Zao arao Andriamatoa monsieur le président, zao mahita olona vao niresaka taminay omaly arivo. Io olona io nanontaniana hoe vonona ve ianao andray anjara, de izy ho teny hoe vonona satria za zanakapitolona tsy mandara ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena. Iza ozy zany olo zany lalatina Andriamatoa monja roindefo azonao antoka ve zany olo zany fantatrao ve izy ozy eny tompoko fantatro azonao antoka ve zany olo zany ny azo antoka moa Andriamatoa président sao de hoe andainga aminao ara antoka fa ny fahavinonana kosa aloha de ao amin'ny tanteraka ary izy ho ny mahatsara azy mba olona avany anindra tany satria avany atulera moa Andriamatoa monja roindefo mba tsy de ohatrany hoe merina daholo satria misy an'izany règle non écrite zany moa fantatsika tsara. Azonao atsona ve ozy azoko atsona ho izy monsieur le président. Ilazana hoe na numéro téléphone zany monja roindefo zany raha tsy nanana ny Andry Rajoelina tamin'io fotoana io. Za ty en personne tompoko niantso an'Andriamatoa monja roindefo niaraka teo zay sy rolimersa tamin'izany fotoana izany fa tsy laingako zany resaka teneniko zany. Natsona Andriamatoa monja roindefo afaka tonga ty Ambatobe ve ianao zany rehetrarehetra zany maraimbe tsisy amin'ny valora maraina akory zany resaka resahako zany. Afaka tonga ty Ambatobe ve ianao Andriamatoa monja roindefo eno izy tonga. Tena tadidiko tsara mihitsy tonga Andriamatoa monja roindefo fa nitenenina moa zany izy hoe manaovy ianao fanamiana zany hoe costard cravate zany satria iseho vahoaka. Tonga Andriamatoa monja roindefo la première fois nionana Andriamatoa monja roindefo sy Andry Rajoelina teny maraina ny 7 volana febroary 2024 zahay sy rolimersa sy ny mpanampy atrany sy ny mpiambina an'Andriamatoa Andry Rajoelina mbola tamina be ny tanàna azy tany amin'izany fotoana izany no any olona akoatra ny vady amanjanana zany tao amin'ny tanàna izay nipetrahany tamin'ny fotoana io tsisy miaramila na ray aza niaraka tamin'ny Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany ka hoe iny fa niarany konkonina azy an'le 7 février niarany konkonina azy amin'ny 26 janvier mbola tsisy miaramila mihitsy na ray aza tamin'izany fotoana izany. Hitany masonay sy rolimersa ny teny ny fanaovany Andry Rajoelina sy monja roindefo voalohany. Oui monsieur le président, oui monsieur le maire ozy Andriamatoa monja roindefo tongeto fandray tanana ry zareo vonona ve ianao vonona tompoko zay ny zavatra nitranga le matin du 7 février 2009 nanatrika an'izany tsy maro oatra ny panika azy Andriamatoa monja roindefo voaka teo avelany izy afaka manamarina an'izany rolimersa foka sigara amin'izay izy satria ohatrany hoe eo izy zany vao mirealize hoe zavatra goavana be ty zavatra nifanekena tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina ty de mifanaraka hoe ndao andeha eny amin'ny kianjany 13 Mai tsy nisy resaka mihitsiny tamin'izany fotoana izany ndao tsika anao sorona ny vahoaka andeha eny amin'ny 7 volana febroary de zao ny zavatra nitranga raha tamin'io 7 février io fa sao de adinonareo. Ny olona zany teo an-kianjany teny non zao de zao tsika hiakatra eny Ambotsirohatra de fa Andriamatoa Andry Rajoelina moa zany tamin'izay fotoana izay niteny hoe mekonao ary Andriamatoa premier ministre tadidiko Ramatoa Michel Ratsivalaka namaky an'le hoe de nanapa-kevitra Andriamatoa Andry Rajoelina fa omena le izy nge insurrection mazava be tsy misy adevitra zay le teneniko hoe tsy afenana izany de hoe ianao Andriamatoa Andry Rajoelina ianao Andriamatoa monja roindefo ho atao premier ministre de efa niprésentena teo amin'ny publika faly be ny vahoaka rehetra zay zany fananana premier ministre isika de ndrava teo menanao Andriamatoa Andry Rajoelina io lapana Ambotsirohatra io satria moa izy mabe ny tanàna zany niasa teo amin'ny toerana io menanao izy ary tamin'izany fotoana zany izy efa niteny hoe ao raisitsika an-tanana ny fitantanana ny firenena efa niteny an'izay Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fotoana io de zay natonga le atendrena ny premier ministre de nitendrena ny ministre tao aoriana kelin'izay teny akianja zay moa mamouvement populaire azy ok d'accord de niteny Andriamatoa monja roindefo
de nangatahany olona am'izay efa niteny Andriamatoa manjary ho an'izay natadidy any teny gasy izy de niteny frantsay izy de avy eo izy niteny anglisy tam'izany fotoana izany hoe mba hitotika amin'ny communauté internationale de niteny izy zany tam'izay fotoana izay de rehefa avy niteny izy de tsy nety ny olona zany andao eny Ambotsiroitra ozy ny olona ifampiarahantsika zany ho izy eny tompoko efa tsy nisy Andry Rajoelina tsony niteny tam'izany ndao daholo eny Ambotsiroitra ka hoe iny fanaporisianareo nandena-keny fa teny ny fampiarahany monjaron-defy sy ireo solombavam-bahoaka tsy miankina niara-dita amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ary ireo lohandohan'ny mpisorona tahaka ny hoe général Dolan ny Alain Ramarson sy tam'izany hoe ndao ary nandeha niakatra teny zay zany iny zany tsy resaka an'le circonstance an'le hoe inona am'izay nitranga teo amin'ny fafitony volana febroary fa ny tiako nambara zany de hoe le filazana aloha fa de hoe konkononina ny fivoriana hanomanana ny 7 février de niaraka tamin'ny anina sy anina sy anina de voatonina tao monjaron-defa de zay circonstance exacte tantaraiko anareo zay tsy manamarina mandiso an'le zavatra nytenen'ny colonel Charles Andrianasoavina tsy mbola nisy monjaron-defa niarany vory tamin'ny zareo zany ary tsy nisy ho fivoriana lasainy io ny antony afaka manamarina an'izany de izao rehefa vita tahaka an'io ny fivoriana izay manko ny adiniko nanampy azy teo rehefa avy niasa tato amin'ny Viva zay tamin'izany fotoana izany de mandeha makany amin'Andriamatoa Andry Rajoelina any Ambatobe zahay eo zany mandinika hoe ahoana ny atao za tamin'izany za Roly merci tsy nandenga amin'ny fidèle Razarapera tamin'izay fotoana zay fa Soavandriamarito afaka na mety zay sy Roly tsy tadidiko mbola nahita ny Andry Rajoelina le soir du 7 février tsisy miaramila na ray azany tsy nisy ny asan'Andriamanjary tsisy Dolan Rasolosolo tsisy nizanizany vorona hoe ndao ikonkonina ny 7 février amon'olona zany mitsy nisy zany je peux en témoigner personnellement fa raha olo-kafa de mety mbola ilazitsika hoe bon azo ametrahana doty zany fa tsy marina satria za comme personne de ity ndray ny anamarinako zavatra faharoa goavana be manko ilazana hoe tsy mitombina le izy tsy mitombina zany le filazana tony konkonina niaraka tamin'ny colonel niaraka tamin'ny Andry Rajoelina sy colonel Charles tamin'izany fotoana zany de konkonina nyreny zavatra nitranga ireny konkonina le fanonganam-panjakana zay moa filaza de ndao ataontsika hoe fanonganam-panjakana raha zay mamfalifaly ny olona nitrangary zany le tuerie le carnage tamin'ny fafitony volana febroary iny tena tadidiko tamin'izany fotoana zany zahay efa tao anatin'le listre-ny olona nanaovan'ny Marc Ravalomanana mandat d'arrêt mihitsy tamin'izy teo amin'ny fitondrana de zay zany tamin'izany fotoana zany efa tsy matory any an-trano efa mitsoka efa niapotaka rehetra any zany efa niafina zany tamin'izany fotoana zany de ny soir zay zany rehefa avy nitsoka avy teny amin'ny fafitony volana febroary efa raikitra ny tiftifitra de nandeha zay ny se réfugié tamin'izany fotoana izany tanatranona manambonina atrambony ilazana amitsika hoe mba nisy niaro ihany zany tamin'izany fotoana izany tamin'io fotoana io zany de rehefa afaka moa zany ny alahelo sy ny tomany satria tena nitomany zay tamin'io mba tsy rariny tsony kosa ty 7 février ty zao ny resakay tamin'izany fotoana izany ole retsy ty ve de avela fotsiny am'izao ty raharaha ty inona ny hevitra fa de ho avela matimaty foana ohatr'izao zany ny olona fa tsy zahay rerika no nyresaka an'izany tamin'izany fotoana izany fa ny miaramila ihany koa nanomboka nahita hoe efa manomboka mandatsatra mamono olona Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany tam'kany 7 février tany nisy mouvement am'izay tany ambadimbadika rehetrarehetra tany fa tsy ny prendre forme mihitsy io mouvement io ratsy ray volana taty aoriana ny 7 février de tiany zavatra namarinako an'izay tsy ny fankafantatra tsy mbola nyresaka na ny colonel Charles commandant izy tamin'izany fotoana zany na commandant Charles sy commandant Lilson io azy tsy mbola ny fampiresaka sy tsy ny fankafantatra akory fa izahay sy fidèle Razarapiera ary nina ihany koa mety hoe efa fironan-kevitry ny namana fidèle Razarapiera am'izao fotoana zao ty zavatra mariny ty tsy azo ny lavina zahay sy fidèle Razarapiera nampiona sy nampiresaka ny colonel Charles sy ny colonel Lilson tamin'izany fotoana zany colonel Lilson io de mbola niasa tany Atsirony Mandidy fa izy io nisy namanay be zay olona namanay tena faran'izay akaiky anay zay anisany nanafina anay tamin'ireny fotoanandro reny no namany colonel commandant Lilson moa izy zany tamin'izany fotoana zany namany commandant Lilson
de io madama io zay namanay satria io madama io vadina manamboninahitra zany miniko tsy tenenina daholo le anareo satria mbola amperinasy io manamboninahitra io de io madama vadina manamboninahitra io zany tena satria mo gendarme ny commandant Lilson tam'izany fotoana izany de mifakahazo be zany reo ny fafitony volana febroary azy zany colonel Lilson zany mbola niaraka tamin'io madame io nanaraka anazy nakany amin'ny 7 hectare nakany amin'ny 67 hectare de nanaraka anazy nakany amin'ny Gamo ilazana hoe satria koa manko nisy resaka hoe ny colonel Lilson ny taombotsy roatra tamin'iny fotoana iny efa nanomany sy ny sisy zavatra tsy mitombona mihitsy zany ary bien placé mahafantatra zany satria olona fantatray personnellement io olona io de tam'izany fotoana zany lazaiko tsara zany mbola tsy nisy mihitsy zay resaka hoe resaka fakazahon'ireo olon'ireo tamin'ny Andry Rajoelina zany zahay sy Fidèle Razarapera nanao ny contact ny Andry Rajoelina tamin'ny colonel Lilson sy tamin'ny commandant Charles tamin'ny colonel Charles commandant izy tamin'izany fotoana zany tsy afaka andahany zany ihany koa ny colonel Charles Andrianasoavina zahay sy Fidèle Razarapera nanao ny contact n'ireo olona ireo tadidiko tsara tena tadidiko maraimbe zay moa tam'izany efa recherche efa nitadiavana zany de manao kasika zany izahay eny andalana eny de manao kasika zany zahay mandeha moto zany zay sy Fidèle Razarapera ilazana zany hoe satria tsy afaka monsieur déplacé tamin'ny fiaranay intsony izahay tam'izany fantatra le fiaranay zany efa nitonontonony tao amin'ny radio mada hoe ty fiara mitondra larana zao ty de dory rehefa hitanareo eny sarotra zany nandeha fiara tam'izany fotoana izany fa monsieur déplacé tamin'ny moto zany zay tadidiko maraina be teo amin'ny Jovenat teo anosy zato teo afany atsirony mandidy ny colonel Lilson satria Fidèle Razarapera mahalala azy de niantso amin'ny colonel Lilson fampiresaka tamin'ny colonel Lilson de hoe ndao ara afany atsirony mandidy izy mifanao fotoana taminy izahay teo amin'ny Jovenat teo anosy zato teo niona taminy resaka hoe grave be ty situation ty colonel tena tsy tokony avelao commandant moa izy tam'izany tsy tokony avelao maty ohatran'izao ny vahoaka fa inona ny mba azo atao zay ny zavatra niresahana tam'izany fotoana izany la première fois nionako tam'izany commandant Lilson zany ngamba raha tsy diso ako 7 mars 2009 tam'izay fotoana izay teo amin'io station Jovenat teo anosy zato io tsy afaka mandahany zany hoe Fidèle Razarapera satria Zaida no niaraka niona tamin'ny commandant Lilson de teo zany de hoe commandant Lilson teo zany izy nieritreritra hoe tena grave aloha raha zao no mitozy de maty daholo ny vahoaka malagasy tsy tokony avelanao ny zay tiana atao tsony Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy mety tsony zay moa tsy mahalala an'izay zay ndray stratégie militaire manko ny ambony fa zay zany de hoe amin'ny maha olo-pirenena de mandresy lahatra hoe ndao mba hifanampy ao anatiny ty raharaha ty tokony mba atao izay ifampionanao amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zay ny teneninay sy Fidèle Razarapera tam'izany fotoana zany lasa izahay rehefa vita izay rehefa vita ny resaka tamin'ny commandant Lilson colonel Lilson zay nandeha nyresaka tamin'ny Andry Rajoelina zay tompoko nahita olona ohatran'izao nahita gendary namana izy io mba vonina nampy tsara ihany raha mba mifandray aminao io olona io ampifandray so amin'ny antso antarby ary izahay io Andriamatoa Marc Ravalomanana satria sarotra manko no hoe andeha iona tam'izany fotoana izany satria Andry Rajoelina tam'izany fotoana zany efa miporsase ny Marc Ravalomanana efa nitsoka tary sy ny sisa tam'izany fotoana izany efa tsy nisy tsony zany ny olona rehetrarehetra izay compagnon de lutte zany tam'izany fotoana zany natory tany amin'ny trano fonenany sy hoe mipetraka amin'ny toerana anankiray fa amifandray so amin'ny telefona ary izahay ho izy tam'izany fotoana izany zaty de ohatran'izay ihany koa ny resaka ny fanaovanay tamin'ny colonel commandant Charles za la première fois nahitako any commandant Charles de izahay sy Fidèle Razarapera hoe ampifandray soary amin'ny telefona hoy Andriamatoa Andry Rajoelina am'ireo olona hitanareo sy resahanareo reo nanatitra telefona izahay hoe ifampiresahany telefona mangamanga kely le fozahorany reny tam'izay fotoana izay tsy azony Fidèle Razarapera laviny zany satria izay menada ihany koa nanao an'izay de ampifandray so amin'ny telefona ary izay de nanatitra telefona kely mangamanga fozahorany izay zay mialatsiny amin'le fiteny azy nanatitra an'izay telefona izay zahay teny Antanimena tam'izay fotoana izay raha tsy diso ahako de nomena any commandant Charles de nomena
any colonel Lilson, commandant Lilson, de hoe iantso anareo amreto Andriamatoa Andrajoelina de ny ambony moa tsy idiranay. Zay zany ilazako. Fa zahay tompoko zany rehetrarehetra izany fa bien après any fafito ny volana febroary bien après ary ty ihany koa mbola manamarina an'izay ny colonel Fidy moa fahafantarantsika azy aide de camp an'Andriamatoa Andrajoelina izy. Ny colonel Fidy no any anisany miaramila voalohany rejoindre azafady tompoko azafady ny rejoindre an'Andriamatoa Andrajoelina. Dia tadidiko tsara tamin'izay fotoana izay ny anabavy Andriamatoa Andrajoelina indray no ny établira ny contact tamin'ny colonel Fidy sy Andriamatoa Andrajoelina ary efa ray volana taoriana nitranga tamin'ny 7 février vao nentina niona tamin'Andriamatoa Andrajoelina izany colonel Fidy zany tamin'izany fotoana izany. Zavatra tsy zavatra diso mihitsy ny zavatra tantarako zany ary tsy afaka andainga amin'izany ary ny zavatra mariako zany ao anatin'izay zavatra teneniko izay de izao colonel Charles no officier voalohany nandeha nitazona ny kapisady efa fahavalo ny volana marsa taona 2024 teo vao nanomboka ny contact tamin'Andriamatoa Andrajoelina tamin'izay 8 février ny teneniko izay. Marina izay zavatra teneniko rehetra zavatra tena ahitsiko tsy hoe ahitsiko moa zavatra tena amafisiko zany izay zavatra tenenina izay. Mbola nisy ihany koa colonel anankiray izay azo lazaina hoe tompo tanana satria miaramila colonel Lilson manko zandary fa tompo tanana zany ny colonel Elaka ihany koa tamin'izany fotoana izany anisany nandray an-tanana ny orara io ary niaraka tamin'ny colonel Charles niditra tao amin'ny kapisata le 8 mars teo vao nanomboka ny contact sy ny fampiresahana tamin'Andriamatoa Andrajoelina. Mbola afaka mijoro vavolombelona zany ihany koa Fidèle Razarapere satria zahay koa tamin'izany fotoana izany na eno zany hoe nisy ny fandraisana ny kapisata nataondreo miaramila ireo de nandeha niresaka tamin'ny colonel Charles izahay tamin'io fotoana io tao amin'ny kapisata nanao an'izay établissement na contact fampifandraisana izay ohatrany hoe fanamorana moa zany ny tena marimana kokoa ny contact zay zany ny zavatra mba tiako mariana zany hoe ny filazana kosa fa hoe ny miaramila de niarany konikonina tamin'ny Andrajoelina ny 26 janvier 2009 ny 7 février 2009 ary niaraka ny konikonina ny fanonganam-panjakana de tena archifaux ary ny filazana colonel Charles de tsy marina satria colonel Charles tamin'izany fotoana izany mbola nandevina ny vadiny tsy fantatra zany exactement ny peu avant ny 7 février ve izy ny tonga teto Antananarivo avy nandevina ny vadiny sa mbola tao anatiny 7 février fa en tout cas tsy nandray anjara tamin'ny 7 février izy fa tao aorianan'izay izy zany vao hoe tezitra nahita an'ilay zavatra nitranga nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana de zay izy vao hoe zay kosa tsy maintsy hitsangana fa tsy mety ty zavatra ty de avy eo amin'izay tao amin'izany tao anatin'ny kapisady zany ny colonel Noël Rakotonandrasana ny colonel Elaka ny colonel zany hoe reny olona reny ange azo adiadiana daholo raha te amoaka marina mikasika an'io hoe tsy hoe za rery ny andeha tsoro vavolombelona fa ny amo zany ny fantatro no lazaiko satria zay ny ainako manokana ny ankoatran'izay tsy nainako manokana tsy afaka namafy fa zay ny ainako manokana aloha de afaka mba lazaiko anareo tsy ampiambambana tompoko hoe tsy misy zavatra mba tsy mitombona ihany kosa ilay révélation zay natao fa le izy moa satria hoe ka hoe tsy nisy ny teny afaka ohatran'ny colonel Charles zany de ohatrany hoe marina ho azy le fa betsaka nge ny olona afaka joro vavolombelona mikasika an'izany raharaha zany betsaka mihitsy tena maro ary betsaka ny manamboninaitra betsaka ny miaramila no tena mahafantatra tsara n'izay raharaha mitranga izay kany zany mba tiako nasiana précision kely tao tsy précision kely fa everiko fa goavany izay précision izay any zany mba
niko ny tenena satria zay lafin-javatra nakorogoavana izay afahako manao témoignage personnel manko zay fa zay tsy natrehako kosa fa za zany miteny hoe tsy voatery hoe mitombona daholo akory ny tenin'ny colonel Charles Andrianasoavina tao anatin'iny révélation zay soi-disant révélation zay nataon'iny fa le izy rehefa aveo zany le izy zany ny tiako ifampitana amitsika de tsotra fotsiny ninina zany hoa tsy vitivizakevitra ny tsy marina kosa tokony tsy atao anatin'io raharaha io tsy tokony atao zany io tsy marina io ary tam'izany ara tadidiko tamin'ny tatsy aorina tsy tadidiko na 7 8 mars 9 mars za ty koa mbola en personne nresaka tamin'ny colonel Charles tam'izany mihitsy mbola commandant Charles efa maty vady izy tam'izany fotoana izany mbola nyteny hoe tena tsy zakany mihitsy ny zavatra nitranga tamin'io 7 février io tena tsy zakany amma colonel zany hoe amma manamboninahitra sy fa amma olo-pirenena azy ihany koa ka nahatonga azy nitsangana zany hoe fa nisy zany ny événement 7 février vao nanapa-kevitra ny colonel Charles hoe hitsangana nohitra n'izao zava-misy zao fa aorinan'izay fandevena amin'ny vadin'izay kosa izy tsy manaiky fa hitsangana zany hoe il se peut zany fa mety efa teto Antananarivo izy na mbola tsy teto Antananarivo le jour du 7 février fa ny zavatra azoko antoka kosa aloha de hoe peu de temps talohan'izay nandeha nandevina ny vadiny tany amin'ny faritra sud-est izy ary tena nitrotra zany hoe tena tsy manaiky fa iny 7 février iny nahatonga azy nitsangana tao anatin'izay raharaha izay zay zany no famakafakana mba netiko e zay zany no hoe devoir de vérité hoy tiako mba nentina taminareo tao anatin'izay zahako afaka mijoro vavolombela raha ilaina am'izay mba hapahany kely fantatra izay mba nafahana ny rétablira ny fahamarinana zany e ao anatin'izay zavatra resaka sy fahamarinana izay tiako manko no za zany akoatrany ino moa ty izy teo za zany mahita fotsiny hoe tsy opportun le fotoana kanefa moa efa nivoaka zany de vao mainka aza tsara tena vao mainka tsara mihitsy hoe aloha raha zany nivoaka de mba havoaka ny marina ao anatin'izay raharaha izay zay zany ny zavatra mba tiako ambara tao anatin'izany lafiny zavatra rehetrarehetra izany fa alefaso ny marina de aloha hivoaka ny marina ao anatin'izay trangan-javatra izay vao mainka arahaba soa arahaba tsara